Fanontaniana manaraka manodidina ny resaka fitrandrahana renan-kibotany ihany fa mikasika ny solotany. Ahoana ity solotany ity dia miakatra dia miakatra dia miakatra. Io ny tena anisan'ny mahasahirana antsika malagasy. Kanefany dia tsy misy vahaolana mihitsy fa manombonomboka ihany hoy any Bemolanga any any Tsimororo any kanefa dia mbola tsy misitraka an'izany isika. Président Ravalomanana indray manomboka azy tovoka. Ny resaka fitrandrahana ny solotana ny gaz eto Madagasikara dia hifaninanantsika amin'ireo Mozambikanina satria taorian'ny fanokanam-panjakana iny dia tapaka ilay kontrata amin'ny ExxonMobil. Dia amin'izao fotoana izao zany zao ilay izy alaindrareo tsy maintsy aingana be tsika manao azy satria misy gaz eo dia zareo fa mamokatra gaz efa mi-exporter gaz Mozambikanina. Dia tia teny aminareo aho hoe io resaka solotany io misy paikady io tsy vitavita hoe ndahatao zao fa tsy maintsy maka olona expert maka firenena fa tsy expert norvégianina ny tena mpanaon'izy io ary iverenantsika zavatra anankitelo ny condition offshore sa onshore any anaty ranomasina sa ty ambonin'ny tany. Ny Bemolanga zao dia ambonin'ny tany. Faharoa tsy maintsy firenena zay mahafantatra tsara norvégianina ihany ato ambonin'ny tany no afaka manampy antsika manao ny négociation momban'izy io. Dia ny compagnie lehibe zay anao eto tsy maintsy migaranty tsara fa hoe ohatra zao nanao essai izy tany dia vitany daholo le recherche fa niantona suspendiavana aloha izy suspendre najanony fotsiny aloha fa raha vao tonga indray ny fotoana ho avy indray dada anao an'lisy fa tena ataontsika io. Président Rajoelina. Oui, Dr. Rajoelina. Ya, ny zavatra tsara marihana dia 10 isanjato ny vahoaka malagasy no misitraka ny herinaratra manerana ny Madagasikara. Rehefa nanao fampelezan-kevitra dia ontsa ny foko nalahelo aho satria nijery be dia be ireo toerana mbola tsisy herinaratra tsy misy jirama. Ny na vahaolana ho taterahana za tsy tahitaitra za moa TGV mandeha angena be dia tsy araky ny sasany ny zavatra teneniko sy ny zavatra ho ataoko dia lazainy hoe tahitaitra fa tsy tahitaitra ny zavatra teneniko dia vely rano no ataoko amin'ny vahoaka malagasy. Ary président Ravalomanana tsy manana mihitsy ny programme an'asa zay atolotro amin'ny vahoaka malagasy mikasika ny herinaratra indrindra ahoana ny ahafahana an'ireo olona rehetra zay tsy manana herinaratra mba anana herinaratra. Zany ny ataoko dia ametraka usine industrie eto Madagasikara manokatra ny panneau solaire ary ovatsiny panneau solaire misy jiro lampe LED ny tokatrano zay manana fahefa-mividy mba afaka mandotsy kelikely dia ovatsina panneau solaire ny tokatrano mba hiakatra ny tahan'ny olona mba manana herinaratra manerana ny Madagasikara. Ontsa loatra ny foko ary anampy ianao ry vahoaka malagasy. Ya, mbola hijanona eo amin'ny resaka solika ihany fa izy lefa tikatra amin'ny fanjifana raha sitrakareo araka nambarako teo miakatra foana le izy le structure de prix mihitsy zany amin'ny fivarotana lasante sy gasoil ny tena mahabe resaka ary io moa mahatonga ny any Frantsa amin'izao le misy ny mouvement ny gilet jaune io dia le resaka structure de prix. Ahoana ny fahitanareo ny structure de prix amin'ny solotany eto Madagasikara ka mba hifehezana azy mba ho moramora. Andreo Dr. Rajoelina indray manomboka tao. Ya, io aloha dia tena zavatra mahavarina ary mampikaikaika mihitsy ny vahoaka malagasy satria ny vidin'ny solika eran-tany dia ny midina nefa ny vidin'ny solika ho tsy fain'ny vahoaka malagasy dia miakatra. Tamin'ny andro ny tetezamita zao dia atsasaky ny vidin'ny baril zao amin'izao tsika amin'ny teny zao ny vidin'ny baril sy ny solika nefa ankehitriny miakatra io. Za moa tamin'ny andro ny tetezamita na vita mihitsy satria ny zay mikasika ny vahoaka mikasika ny fiainam-bahoaka dia mahasaro-piaro aho. Misy fotoana ny kompania ireo teto tsy nanaiky mihitsy ary no ilivre solika tamin'ireny station d'essence ireny fa nanao réquisition satria tsy nanaiky mifampiakarana ny vilin-tsolika. Za zany dia zao voalany foan'ny République ny zavatra asa ho ataoko voalohany indrindra dia miresaka amin'ireo mpanjifa solika ireo fa za koa efa négocier
tamina firenena maromaro zay vonina ny amaty solika atsika mba hampihena ny vidin'ny solika ho tsy faina amin'ny vahoaka malagasy. Président Ravalomanana. Misy politika ny fixena ny vidina solika. Mikoanareo tsara le izy dia enohy tsara ny vahoaka malagasy. Enohy tsara. Ny firenena Afrika Atsimo. Iny hitako tena manao an'izy ary nampianatra dia nety ny firenena izay mandroso any Azia dia manao contrat ao anatin'ny herintaona amin'ny mpivarotra solika dia na miakatra na midina ny vidina iny a fixe tsy miova intsony dia rehefa minégocie ao amin'ilay prix-n'izy midina minégocie na vonjena aingana satria io solika io nge tsy hoe trandrano dia tonga dia lefany fa misy tanky ngeda be na réservoir ngeda be any Amsterdam any Hollande na any Shanghai dia any izy io mipetraka dia tonga dia tovozony fotsiny mila ohatra zao ExxonMobil tena aiko tsara misy mifampirara aminy ve anao votran'izao ary zay aloha dia ianao manafatra azy dia repitra anjara tonga dia menazy fotsiny le izy azo fehezina tsara ny vidina solika eto Madagasikara fa tsy maintsy miresaka tsara mifanaraka amin'ireo mpitsinjara eto Madagasikara mba tsy isian'ilay fahasamihafana zay zany.